ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosain'ny Vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Ry malala, mangataka mba ho salama sy ombinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka ny anambina ny fananao ihany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indray no entina miarahaba-tsika sy manolotra ny firarian-tsoa ary dia manonona ny fiantaran'i Jesoky Kristy ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva izay manaraka izao onjam-peon'ny radio vaovao izao. Hivavaka isika. Ry rainay any an-danitra, fary izay any maneho ny fisaorana sy ny fankalazana ary dia midera anao manome voninahitra anao noho ny fitahianao sy ny famindraponao noho ny fitiavanao anay satria mbola omenao tombonandro ahafahanay miombona amin'ny lalan'izao fandarana izao ka ahafahanay mandinika sy mianatra ny teninao mba ahafantaranay izay lalana tokony alehanay amin'izao famakivakiana ity fiainana manahirana sy sarotra sy efa miaratsy ity. Mangataka izay mamindrafo aminay ary mamelany ilokay fa tsy mendrika izahay ary dia mangataka izay ny fanahinao masina nataovy ao anatinay tsirairay avy hitoetra ao anatinay hitarika anay amin'ny fandinihana, ny fianarana, ny famakafakana, ny fakana ny lesona avy amin'izany teninao izany dia miasa ao anatinay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka ny teninao dia tena ho teny fiainana ho anay, ho fahasalamana ho an'izay rehetra mahazo azy izany no angatahanay sy herenay amin'ny anaranao Jesoky Kristy Tompo. Amen. Araka izany dia ny fandarana mpalalao azy lany tokony alehako no arahantsika ry havana. Tamin'ny fandarana teo aloha tsika dia nidresaka averina ny fandarana misisisy nidresaka ny faharatsiana ny amin'ny resaka fomba fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao izay tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy mandeha araka ny fanahy fa mandeha araka ny nofo fotsiny maniratsira sy manao tsinotsinona ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra ary teo anatrehan'izany dia noresahana koa ny hoe ny vokatry ny faharatsian'ny zanak'olombelona no mahatonga an'Andriamanitra mandray fepetra sy fanapahan-kevitra tahaka ny nandraisan'ny fanapahan-kevitra tamin'ny andron'ny Noa izay nahatonga ny safidrano sy tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora izay nahatonga fandringianana ho an'izany tanàna izany. Kanefa ihany koa eo anatrehan'izany faharatsiana izany indrindra koa no itenenan'Andriamanitra araka izay voalaza tamin'ny fandarana farany hoe ny fanomponan'i Jehova no hitahiana ny hanina sy ny ranontsika ary hanesorana ny aretina amintsika. Dia jerentsika androany hoe tena mpanota ny olombelona ary ny akamaroan'ny olombelona, saika ny olombelona rehetra mihitsy no mpanota. Vitsy dia vitsy ary mila tsy ahitana izany olona hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra izany fa ny zava-dehibe dia ny famindrampon'Andriamanitra ka amindran'Andriamanitra fo, amonjen'Andriamanitra izay rehetra mibebaka sy miala, vonona ny ala amin'ny ratsy fanaony ka na inona faharatsian'ny zanak'olombelona sy ditra zanak'olombelona sy heloka vita zanak'olombelona dia hanasitrana azy Andriamanitra, hanasitrana azy Jesoky Kristy raha tena miverina mibebaka amin'Andriamanitra izy ary hamela ny helokiny ny zanak'olombelona arak'izany Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika androany ary dia araka voalaza ao amin'ny marika toko faharoa. Ny marika toko faharoa manomboka eo amin'ny andininy voalohany marika toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia tohizana eo amin'ny andininy raika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Marika toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia
ny andininy faha 11 sy faha 12 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Marika toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy dia ny andininy faha 11 sy faha 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niditra tao Kapernaoma indray izy rehefa afaka ny andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangona ny olona maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana aza. Ary izy nitory ny teny taminy, ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny palesisa eo aminy, izay nolanjaina efata. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka, dia nesoriny ny tafitrano nitoeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidiriny teo ny fandriana izay nandrin'ilay marary ny palesisa. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ny marary ny palesisa hoe: anaka, voavela ny heloka ao. Fa mba ho fantatry fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia lazaiko aminareo hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa: mitsangana, betao ny fandrianao, ka modia ny tranonao. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Arak'izany dia tantarana lehilahy anankiray izay narary izy ity, narary ny paralysisa izy io izay tsy afaka nandeha, fa nobataina, nolanjaina tamin'ny fandriana, olona efadana no nilanja azy. Nisy olona izay narary ny paralysisa, izany hoe malemy, olona malemy zany no nentina nankeo anatrehan'i Jesosy tamin'ity. Ka ny fomba nitondrana azy eto dia izao, finoana no nitondrana azy, satria izao rehefa tao an-tanàna tao Kapernaoma Jesosy dia tao amin'ny trano izay nitoerany feno olona daholo, ary na teny anoloan'ny varavarana aza feno olona, tsy nisy na andehanana, tsy nisy na hitsanganana intsony aza fa tena feno. Ka rehefa tena feno ny toerana dia izao nitady hevitra ireto olona ireto izay nitondra an'io marary ny paralysisa io ho eo amin'i Jesosy Kristy. Ka ny zavatra hevitra hitany dia izao: na nesorana ny tafitrano dia rehefa voaisitra ny tafitrano malalaka zany dia nampidinina avy any an-tafitrano akeo amin'i Jesosy, tao amin'ny trano izay nisy an'i Jesosy io marary io. Zany hoe ny lesona voalohany raisitsika zany dia izao: misesika ny olona maro mitady an Jesosy Kristy, satria misy mahaporitra azy, misy mahatery azy, misy manahirana azy. Matoa ireo olona ireo nisesika nanatona an Jesosy Kristy ary nitangorona tao amin'ny trano izay nisy azy. Zay zany lesona voalohany aloha, mila tena misesika. Tsy mety zany na hoe satria be olona be, zany manko ny zavatra mitranga indraindray rehefa misy fivoriam-piangonana, misy fivoriana anaovana fanapoam-pivavahana sy ny karazany, dia misy olona rehefa tena betsaka ny olona dia aleon'ny olona sasany tsy mandeha. Ame ohatra anankiray fotsiny, nisy fotoana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara nanefin-JKM manao fanapoam-pivavahana tao Mahamasina, tao amin'ny Palais des Sports. Dia izao no tenenin'ny olona sasany hoe aleo tsy makano fa be olona be any dia tsy ho tafiditra tsinona. Raha ao amin'ny Palais des Sports tsy ho tafiditra ao tsinona fa tery ny toeranao, ny olona be dia be aleo tsy makany. Fa ireto olona rehetra zany dia izao fantany fa feno olona daholo hatramin'ny manodidina ny trano, hatreny anoloan'ny varavarana, feno ao an-trano, feno ny rehetrarehetra, fa mbola nanana fikirisana ny olona andao andeha hisesika, hijery, hitady an Jesosy Kristy, satria misy zavatra manahirana ao. Aleo tsy jerena aloha inona ny tena manahirana andreo, satria samy manana ny nanahirana azy ireo olona rehetrarehetra be dia be ireo. Fa no jerentsika dia izao, lesona faharoa, ny fikirizan'ireto efa dà reto, ny fikirizan'ireto efa dà reto hitondra n'ity marary ity ho ao amin'i Jesosy Kristy,
na efa fantatra aza efa fantatra fa tiery ny lalana mifanizina ny olona tsisy fomba ahafahana mampiditra an'ireo olon'ireo amin'ny alalan'ny varavarana izay misy Jesoky hitondrana azy makao anatin'ny trano. Tsy misy an'izany fa ny fikirizana nataon'ireo dia nitady hevitra izy andeha hanesorana ny tafitrano dia avy any ambony no ampidirina. Izany ny atafakarana tany tafitrano natao rehefa tafakara tany tafitrano nosokafana ny tafitrano dia nampidirina tamin'ny kofehy akeo amin'i Jesosy ilay marary ny paralysisa mba hositranin' Jesosy. Rehetra izany zao dia fantatra ny aton-diany sy ny nahaporitra azy sy ny nahamay azy na ny herin'ny fony dia ny hanasitranana ny hamonjena ity marary ny paralysisy ity. Izay ny hamonjena ity olona lehilahy anankiray izay malemy ity ary nahavaky vavan'i Jesosy Kristy ny finoan'ireo hoe Jesosy no nahita ny finoan'ireo, nahita ny finoan'ireo. Tsy voaresaka eto aloha ny finoan'ilay lehilahy izay malemy, tsy voaresaka satria ilay lehilahy io efa tsy manam-pidiny satria malemy izy, tsy afaka manao n'inon'inona, fa ny voaresaka ny tenenin' Jesosy dia zao nahita ny finoan'ireo lehilahy efatra izay nilanjaka nampidina azy avy eo amin'ny tafitrano izy dia vakivava ary nangoraka ny fony ary namindra fo izy ary nanaiky hoe noho ny nahita ny finoan'ireo efatara eo izy dia niteny tamin'ilay lehilahy marary hoe voavela ny heloko ao. Izay zany ny lesona faharoa, ny fikirizana sy ny fananana finoana ahitana famonjena, ahitana ny tompo, ahitana fanavotana. Fa raha tsy nikiry ireo tsy ahitan'i Jesosy velively ary tsy tonga teo amin'i Jesosy velively ireo olona ilay lehilahy izay marary io satria tsy afaka hiditra any am-baravarana izy raha teo malemy. Izany hoe ny fitaovana izay ampiasain'Andriamanitra ihany koa zany dia isika mila olona mitovy amin'ireo efadara hoe andaontsika hanana fikirizana, angataka amin'ny tompo, hitaraina amin'ny tompo, hitady ny tompo, andeha ampiasaina ny finoantsika ahafahantsika maneho fa Jesosy Kristy afaka manasitrana ity marary ity na dia malemy azy ity marary ity tsy ho afaka hiditra amin'ny trano io ary efa terika io ny trano. Ny finoana zava-dehibe, ny finoana tao anatin'ireto olona efadara reto. Ary manarakaraka izany dia izao tena ilaina zany ny famelan-keloka, ilaina ny famelan-keloka. Jesosy Kristy tsy niteny mivantana tamin'ity lehilahy ity hoe sitrana ianao na hafa amin'ny aretinao ianao na tsy niresaka fanasitranana mivantana Jesosy Kristy eto, fa ny teny lazain'i Jesosy Kristy voalohany dia hoe voavela ny heloko ao. Izany hoe ny olona zany aloha voalohany indrindra mialohan'ny hasitranana dia tokony ho voavela ny helony. Tsy nisy nahafantatra izay tao am-pon'ity lehilahy ity tsisy nahafantatra fa za mino fa ny tompo no mahafantatra ny tao am-pony. Fantatry ny tompo ny tao am-pony, fantatry ny tompo ny ao am-pontsika rehetrarehetra, ny ao an-tsaintsika rehetrarehetra, ny fiainantsika rehetra, ny fiainam-panahy indrindra indrindra fantatry ny tompo zany. Ary ny tompo mahafantatra, mahalala ny hevitra hiverana antsika dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy losa. Ka ny fahafantarany an'izay ao am-pontsika izay dia tahaka ny fahafantarany tao am-pon'ity lehilahy marary ny paralysisy ity izay nitenenana hoe anaka voavela ny heloko ao, miandry ny zavatra rehetra fa ny famelan-keloka aloha voalohany indrindra izay. Kanefa dia izao aoka vao ataontsika hoe tena am'fo no anekena fa diso isika mpanota, isika meloka, isika mila famindram-po sy mila famelan-keloka ary mila fanasitranana. Izay aloha voalohany indrindra tena zava-dehibe amin'ny tompo voalohany indrindra dia ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka ny zava-dehibe tamika, izay niteneniny tamin'io lehilahy voalohany. Izay zany ny lesona manaraka. Fa ny lesona manaraka koa dia izao, araka nefa nilazaintsika teo hoe fantatry ny tompo ny ao am-pon'ny olona tsirairay avy. Ny olona izay tonga nanatrika teo anefa dia mazava tsara fa hoe nisy mpanorandalàna tao, nisy fariseo, nisy olona manana ny toerana ambony teo amin'ny resaka fivavahany. Fa ireo olona ireo zany dia ratsy saina noho ny fialonana an' Jesosy Kristy ka tezitra ireo ary momoana hoe ahoana no andro sabata ve dia manasitrana olona.
fa na ianao aza, ianao amin'ny maha-olombelona anao ve dia tsy takatry ny sainao hoe za mifanasitrana an'izany tsy tokony misy hoe andro iny na androany na andro iny na androany fa amin'ny fotoana rehetra ny fanavotana sy ny famonjena dia tokony afaka atao foana, ny fanasitranana afaka atao foana. Fa reto mpanoratra-dalàna sy ny fariseo sy ny namany reto izay mpitondra fivavahana tamin'izany andron'ny Jesosy Kristy zany tany Kapernaum zany dia zao tena ny fialonana tanteraka no ao anatin'ny sainy dia satry ny zareo misy olona mijaly sy marary ihany aloha raha mbola sabata ny andro, fa ny tompo tsy manaiky an'izany ary ny tompo nahafantatra an'izany tao am-pony ka aoka zany adio fo ny olona rehetra. Fa misy ange amin'izao fotoan'izao mbola manararoatra ny fisian'ny valana aretina, ny fisian'ny olona marary, ny fisian'ny fahasahiranana maro samihafa, mbola vao mainka ny olona sasany manararoatra mitady ny tompo tsy ho azy manokana, ny ampisongadina azy, ny azahoany vola, ny azahoany izay zavatra matériel sy ilainy manokana, izay no ataony na dia ahatonga ny olona sasany marary afy sy hijanona hiaritra ao anatin'izany aretina izay mangeja izany azy. Raha ireto fariseo sy ny namany reto mpanoratra-dalàna reto dia zao aleon'izareo aloha marary ihany io olona io satria sabata androany, fa amin'ny andro tsy sabata izay vao tokony hanasitrana. Manarak'izany dia izao zava-dehibe ny finoana ka hanekena fa Jesosy Kristy mahay ny zavatra rehetra, mahay manasitrana Jesosy mahay manala ny aretina ary mahay manala ny fahasahiranana maro samihafa. Jerentsika mako izao eo amin'ny andininy fa 1:12 mandehana bataon'ny fandrianao, izay ny tenenin Jesosy Kristy. Olona marary ny paralysisa malemy no lanjaina tamin'ny fandriany, olona efa dano no lanja azy na ampidinina avy any an-tafontrano no teo anatrehan'i Jesosy Kristy sy teo anatrehan'ny olona marobe izay vavolombelona nanatry mason'izany. Fa Jesosy Kristy ny teny bataon'ny fandrianao, olona marary malemy no tenenao hoe bataon'ny fandrianao, tsy hoe kory hoe manany azy zany tsy hoe kory hoe mandatsa na manesy zany, fa raha dinihana manko dia ohatrany hoe olona malemy ve, olona marary ve, olona mibataina tamin'ny fandriana na keo no asaina mibata ny fandriana. Fa tsotra be ny an'i Jesosy Kristy, vitan'i Jesosy Kristy no mahatonga io lehilahy malemy io ho afaka mibata ny fandriana sy ho afaka mandeha mody any an-tranony, satria hain'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra ka hain'i Jesosy Kristy ny manasitrana, mampatanjaka, manala ny aretina izay nangeja io lehilahy io, tsy misy atakandro fa zao dia zao ihany, eo no eo ihany. Zany anie ny zava-misy ka izao ao anatin'ny valanaretina izay mandalo eto amin'izao tontolo izao, ary mandalo eto Madagasikara, mandalo amin'ny fiainantsika ao manodidina antsika, ny fiarahamonina, ny fianakaviana, ny firenena isika zao fa aiza ho aiza ny finoana, aiza ho aiza ny finoana, aiza ho aiza ny fitiavana ao anatintsika tsirairay avy, dia aiza ho aiza ny finiavana sy ny herim-po izay hanehoana fitiavana ny mpiray tanindrazana rehetra, izay hanehoana ny fitiavanao ny manodidina anao, ny fitiavanao ny fianakavianao, ny fitiavanao izay rehetra marary ka andraisanao izay andraikitra tandrify ianao. Samy manana ny andraikitra tandrify azy tsirairay avy ny olona amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao n'inona anjara toerany ny amin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena, ny amin'izay lamina, ny amin'izay tetika, ny amin'izay hoentina miady amin'ity valana aretiny ity. Ny anjaran'ny mpitondra fanjakana amin'izany dia anjaran'ny mpitondra fanjakana, fa ny mpitondra fanjakana isa-tokony hatramin'ny ambany indrindra ka hatramin'ny ambony indrindra tokony tena manatanteraka izany amin'ny fo, amin'ny fitiavana, amin'ny fanatahorana n'Andriamanitra, ary tokony mitovy ny fandraisana andraikitra manoloana ny malagasy rehetra, na iza na iza tokony mitovy ny fandraisana andraikitra
manoloana izao valanaretina izao. Ny tompon'andraikitra amin'ny ara-tsosialy izay tokony handray an-tanana ny fikarakarana ny marary, ny fanohanana, ny ara-bola, ny ara-tsakafo, ny ara-pitaovana samy hafa rehetrarehetra ireny, tokony hitovy ny fandraisana tanana izay rehetra tratran'ny fahasahiranana sy tratran'izao aretina izao. Ary tokony hiezaka izay tompon'andraikitra hanao izay farany ho afany amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy amin'ny finoana. Ny tompon'andraikitra ny ara-pahasalamana izay mandray an-tanana mivantana ny amin'ny fikarakarana ny marary, any amin'ny resaka fitsaboana zany dia tokony hitovy ary tokony samy ahazo ny anjarany avy ny tsirairay arakaraka ny toerana izay misy azy sy arakaraka izay eo am-pelantanany. Tokony hayan-danja izay zany ny tompon'andraikitra rehetra, na ny mpitondra fanjakana, na ny any amin'ny resaka sosialy, na ny any amin'ny resaka fitsaboana. Fa mampalahelo ihany miheno rehetra hoe misy olona efa tena tsy manana ho atolotra intsony, tsy manana ho atoraka intsony, tsy manana ho ampiasaina intsony dia tsisy mikarakara. Fa ny olona izay manam-bola, ny olona izay manana toerana tsara, manana fahefana sy fahafahana mividy eo anatrehan'ny zava-misy no voakarakara. Zany anie no zava-misy fa ny fivavahana tena marina sy akasitrahana ozy ny ten'Andriamanitra dia zao: ny mijery ny mpitondra tena sy ny kamboty. Zany hoe ny mijery ny tsy manana mihitsy aza ny tena akasitrahana. Tsisy tokony hisy hijery hoe izay manana no voajery voalohany, izay namana no voajery voalohany, fa izay tsy manana indrindra. Ary mazava tsara ny tenen'i Zoky Riri farana hoe tiava ny fahavalonareo. Na dia izay heverina fa fahavalo azy dia tokony karakaraina sy avotana, satria aina no avotana ary mpiray tanindrazana, mpiray firenena, samy olona no mifampitsinjo. Manaraka izany dia izao ao ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny ara-panahy izay fantatra aloha zany fa amin'izao fotoana izao efa betsaka no mandray andraikitra, betsaka no mirotsaka tsehatra ny amin'ny fitondram-bavaka, ny fampaherezana, ny fampianarana sy ny fanentanana ny olona maro samihafa. Ary anisan'izany ny eto amin'ny radio Voamasoa izay mandray andraikitra moa zany, fitarihana amin'ny fiaraha-mivavaka, ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny ora sy fotoana samihafa, dia tokony samy hiezaka hanao araka izay azony atao ny tsirairay avy, satria ny asa izay tanterahana dia tokony atao ampitiavana sy ampinoana tahaka nataon'ilay efada izay tsy izy ireo no narary, tsy ireo efada ireo no narary fa olona hafa no narary, fa ireo efada ireo no nandray andraikitra nitondra ilay marary ho eo amin'i Jesosy Kristy mba hosotranin' Jesosy Kristy. Ny tanjona izay nikendren'ireo dia tsy ny mahasoa azy efada fa ny mahasoa ilay marary ary ny hasitrana ilay marary. Tsy nisy fizahan-tavan'olona, tsy nisy fahatahoran'olona, tsy nisy henatr'olona. Raha ohatra ka matahotra izy izao mety sahy nandrava n'io tafitrano io, fa ny nampiasain-dry zareo dia zao: n'inona zavatra atao zany ahafahana mahatonga ilay marary eo amin'i Jesosy Kristy dia nataony zany, na nimba nandrava tafitrano mihitsy. Ary za mino fa vonona ny amerina ilay tafitrano ihany koa izy ireo rehefa avy eo, rehefa sitrana ilay marary, fa tsy hoe sitrana ilay marary dia navelany teo ilay tafitrano izay simba. Zany hoe jerevana zany ny ao alohan'ny fahasitranana, fa jerena tsy nizovina ihany koa ny ao aorianan'ny fahasitranana. Mila olona ny tompo hikarakara izay efa marary rehetra, na inona na inona aretina manjoa. Tsy ny marary ara-nofy ihany no marary, fa ny marary am-panahy vao mainka be dia be amin'izao fotoana izao. Ka mila ny tenin'i Jesosy Kristy hoe voavela ny heloko ao, mba atao ny fandrianao. Afaka mitondra ny fandriany, afaka mitondra ny entany, afaka manateraka ny fiainany andavanandro ny olona rehefa voavela heloka sy rehefa sitrana, rehefa mahazo ny famonjen'i Jesosy Kristy. Fa mila atsika rehetra hanampy azy, hanohana azy mialohan'ny hatongavany amin'izay fahasitranana sy famonjena sy fahatanjahana izay. Noho izany ry havana dia izao:
lesona maromaro no azo raisina. Anjara ny tsirairay avy no mandray lesona. Tsy voatery hoe ny olona marary ihany akory no mandray andraikitra manao izay hasitrana azy sy mangetaeta ny hasitranany, fa isika manodidina, isika mpiara-monina, isika mpiara-mivavaka, isika fianakaviana tena manana andraikitra lehibe amin'ny fikarakarana sy fandraisana tanana, fitondrana ireny olona ireny ho eo amin'ny tompo sy fitondrana azy ho sotranina sy ho avotana, ho vonjena, ho afaka amin'ny fangejana izay mahazo azy, ny aretina izay mahazo azy, na aretina ara-nofo indrindra fa ny aretina ara-panahy. Noho izany dia apetraka amintsika ny ten'Andriamanitra, amporisihana antsika hanatanteraka izay anjara dia tandrify antsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra voninahitra hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao hamerenana indray izany teny izany ho renaina dia efa renay foana azy izany. Ny angatanay dia izao, samy azo anjara lesona afaka ho alaina tahaka sy afaka ho ampiarina amin'ny fiainana eo anatrehan'izao olana menjady sy aretina menjady sy fahasaranana menjady sy faharatsiana izay menjady amin'izao fotoana izao izahay tsirairay avy izay nandre. Fanahinao masina anao ka hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, ary dia mangataka izay hoe ny tsy salama rehetra hisy mpikarakara ary hisy mpitondra azy ho eo aminao Jesosy, hisy mpitondra azy eo anatrehan'ny mpitsabo, ny mpitsabo izay fitaovana ampiasainao fa ianao no tena manasitrana, ianao no tena miasa sy tompony ny asa tanterahana. Dia misy izay fa hirahina, hifankatia, hifanohana ny tsirairay avy mba ahitana ny fahasitranana ary levony ao anatinay ny fialonana sy ny fanatsimendrika rehetra izay mahatonga fifanenjena sy fifandirana sy fisarahana. Fa ny fitiavanao sy ny famindram-po avy aminao no alainay tsirairay avy tahaka. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany ka hametrahana ny fiainany tsirairay avy eo am-pelantananao. Anao ihany ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mametraka mandram-pena mandram-pitafa ary dia mamononona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva izay ry havana. Amen. Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.